miarahaba antsika olom-pirenena manjo ity fandaharana ity indray. Manan-danja ary zava-dehibe loatra amin'ny seny ny zo sy ny adidin'ny mpifidy fa indrindra ny fahifananana ny tsirairay ho an'ny fanapahan-kevitra ho an'ny firenena. Izany indrindra no anatitra ny terana atao anatin'izao fandaharana izao ny fanentanana amin'ny fisoratan'anarana ao misitry ny mpifidy. Mbola mitohy hatramin'ny 1.30 meo avy izao mantsy ny fafana misoratra anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy eny amin'ny biraom-pokotany manerana ny nosy. Ny faha 1.30 ny volana May amin'ity taona ity zany no afana manao zany fisoratan'anarana eny anivon'ny fokotany zany. Araka ny fantatsika moa zany dia farana amin'ny 10 ny volana Jiona ny feptaona anaovana ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy dia misy zany ny fotoana anaovana ny fikarakarana arakazy-rindra ny fanaovana asa momba ny asa politika dia zay zany le folo andro dia mba miferana aty amin'ny faha 1.30 ny volana May ny fahafanan'ny pirenena manatona ny fokotany isoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Zany hoe amin'izao fotoana zao zany dia tena mbola manana fotoana ny olom-pirenena anao an'izay adidy zay ho an'izay mbola tsy navita an'izay adidy zay. Araka izany dia tsy hisy intsony ireo mpanisa-mpifidy mitety-trano. Ireo mpifidy tsy mbola voaisa nanomboka ny volana Oktobra hatramin'ny Janoary lasa teo. Araka izany no tena kendrena amin'izao fitohizany fahafahana misoratra anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy izao. Andeha hoarantsika izao ny fanentanana avy amin'ny olom-pirenena. Manentana ny olona rehetra misoratra anarana amin'ny fokotany satria miatoka ny hoavitsika sy ny taranantsika aoriana izay olona hitondra ny firenena eo. Adidy masina tsy avelany io sao dia hanenenana fa io miatoka ny hoavitsika manontolo. Manatona ny biraom-pokotany izay misy atsika fa misokatra ho atsika ny biraom-pokotany rehetra ho an'izay mbola tsy nisoratra listim-pifidianana satria io ahafahana mifidy ny fifidianana ho avy. Nentina zany izahay dia manentana antsika rehetra mba hisoratra anaty lisitry ny mpifidy indrindra fa tsika rehetra piste satria tena anisany fandraisana andraikitra lehibe ao amin'ny maha-firenenantsika maha-olo-pirenentsika tsirairay avy. Ny fisoratana anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy dia isan'ireo fepetra takiana ahafahana maneho ny safidy amin'ny androm-pifidianana. Izao no fotoana tsara rarotina araka izany ahafahana misitraka ny zo maha-mpifidy. Tsara ho fantatsika olom-pirenena fa ny herinandro lasa teo taorian'ny fanolorana volavola tety andro teny anivon'ny governemanta dia nampafantatra ny seny fa ireto no daty atolony hanatanterahana ny fifidianana volom-pirenena. Ny 9 Novambra 2024 ny fiodinana voalohany raha toa ka ny 20 Desambra 2024 kosa ny fiodinana faharoa. Marina fa ireo daty ireo dia tsy mbola ofisialy fa tolo-kevitra miandry fankatoavana avy amin'ny governemanta. Mifarana hatreo ny fandaharantsika androany. Mankasitraka feno amin'ny fanaranao izany isaky ny talata sy ny alakamisy amin'ny ora toy izao no fotoanantsika. Mandrapitafy.